Misedra olana arabolana ny anteny mera-pirenena amin'ny fiatrenan'ny fivoriana manaraka raha nanambaran'ny questeur voalohany Andriamatoa Jean-Michel Henry indao inotsika zay fanazavana zay. Tsy ampy ny entimanana eo anivon'ny anteny mera-pirenena andraisana amin'ny fivoriana manaraka eo anivon'ity androm-panjakana ity araka ny fanazavana ny entin'Andriamatoa Jean-Michel Henry questeur voalohany. Manify dia manify araka ny nambarany teti-bolana nan'ny anteny mera-pirenena ary tsy maharaka ny fampiodiana andrara. Raha ny voafaritry ny teti-bolam-panjakana 4.4 dia 10 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny anteny mera-pirenena. Teti-bola izay raha ny nambarany mpitantana eo anivon'ity androm-panjakana ity fa sahaza ampiasaina ao anatin'ny 9 bolana ihany. Tsy tafiditra ao anatin'io teti-bola io anefa ny fanefanany karama ary ny zon'ireo solombavam-bahoaka. Ny sakana ankapobeny tsy mahatonga ny tsy fandehanan-jaharaha amin'ny lona amin'izao fotoana izao. Ny faharoa moa zany dia mikasika ny droit avantage salaire des députés. Vao vita ny session spéciale nametrahana ny bureau permanent teo sy ny commission dia efa ny élaboré zahay ato amin'ny questure voalohany projet de décret mi fixé zany no ahitana zany ny karama sy ny tombotsoa tokony ho azony solombavam-bahoaka. Efa vita io amin'ny semaine taoriny session spéciale igny efa noentiko tany amin'ny ministre des finances dia taorinan'io koa moa izy dia nisy fironana taminay marala ary nanekeny amin'ny ankapobeny io projet izay nataona io ka hoentina any amin'ny conseil de gouvernement zany satria ny décret dia tsy maintsy mandalo any amin'ny conseil de gouvernement na any amin'ny conseil de ministre zany ka nohony mbola tsy fisiny gouvernement amin'izao fotoana zao zay moa zany ny valiteny azoko de hoe mbola tsy tafapetsaka ny gouvernement amin'ity 4e république aty no tsy voahan'izay décret izay mamaritra ny karama sy ny tombotsoa ny solombavam-bahoaka zay. Nomarian'ny questeur voalohany ihany koa fa ny 700 isanjaton'ny teti-bolan'ny anteny mera-pirenena dia lany avokoa amin'ny fanefana ny karama mampiasa 700 sy sivily sy miaramila eo anivon'ity androm-panjakana ity ary tapitra ato ato ny teti-bola izay ampiasain'ny anteny mera-pirenena araka ny nambaran'Andriamatoa Jean-Michel Henry hatrany. Anisan'ny olana mipetraka ihany koa tsy fisian'ny trano fonenany ny solombavam-bahoaka. Araka ny fanazavana hatreto dia tsy mbola misy ny teti-bola natokana nanamboarana ny centre d'accueil et Tsimbazaza.